tsy mahay manadio nify, mampiasa fitaovana fanadiovana nify ary mikolokolo ny ady vavany ny ankamaroan'ireo zaza latsaky ny 5 na 9 taona hitontsika. Tafiditra amin'izany ihany koa ny olon-dehibe raha ny fidinana ifotony nataony teo anivon'ny consulat de Monaco. Antony mahatonga ny 7.20 isan-jaton'ireo salantoana voalaza ho voan'ny Caridontaire raha ny fanazavana. Raha ny hita aloha mandritra ny hetsika satria mandritra ny hetsika izay dia miezaka manontany ny ankizy hoe ohatry ny ahoana ny fampiasany an'izany isan'andro any tokantrano tsirairay avy any dia maro, tena maro ny tsy mahay an'izany raha hitantsika any amin'ny programme ny sekoly ny kely dia kely mbola tsy mianatra an'izany fiborosiana nify izany fa any amin'ny ambaratonga ambonimbony kokoa amin'ny kilasy faharoa na fahatelo vao tena mianatra an'izany atao hoe fahasalaman'ny nify izany mianatra ny karazana nify sy ny fanadiovana ny nify ary izany raha mbola ataontsika hoe fisafona ihany fa tsy mbola tena fampianarana la pratika ohatra ny ataonay dia izay indrindra ny antony ahitanay hoe tena ilain'ny ankizy izy ireny ary maro ny ankizy tena mbola mila an'izany fanentanana izany tsy ety amin'ny EPP ihany fa mety ny ankizy rehetra mihitsy fa hatreto aloha izany ny EPP no tena ifotoranay satria eny no misy ataontsika hoe ankizy marefo mety mbola sarosarotra amin'izy ireo ny anana fahefana hividy an'ireny fitaovana ireny. Ho an'ny EPP isotry am-pifilo manokana mandidina ny 5.20 isan-jato ny mpianatra ho an-toerana no fantatra fa voan'ny aretina Caridontaire amin'izao fotoana ho ny taletsekoly. Vao manomboka mianatra ohatr'izao manko izay indrindra fa ny mpianatra vaovao dia tsy maintsy mitaka izahay an'ilay FMA izany hoe io no entin'ilay mpianatra manao vizity any amin'ny CSPDO dia ao ny ahitanay an'ilay fanamariana apetsaky ny dokotera tsirairay avy hoe zao no ity zazy ity na zao ary ny zavatra tena misongadina zany dia ilay Caridontaire ny tena hita betsaka ao hoe mila mikarakara nify ny zaza fa misy kary. Voalohany aloha na ilay iray aman-dreny ampianatra ary ilay zaza miborosi nify ary tsy mafy an'ilay fiborosiana nify dikan'izay mbola misy loto tsy afaka zany anaty aty vavany dia ireny no mahatonga ilay Caridontaire. Faharoa koa eo amin'ny lafin'ny sakafo indrindra fa finanana zavamamy loatra mery mihinana zavamamy ilay ankizy nefa ny tsy mikotram-bava aorianan'ny finanana izay reny rehetrarehetra reny zany anisany mahatonga ilay Caridontaire daholo. Nanolotra fitaovana hikolokoloana ny ady vava sy ny nify fa ihany koa nampianatra ny fomba fiborosiana nify tamin'ireo mpianatry ny EPP isotry am-pifilo maliny teo anivon'ny consulat de Monaco. Tanjona ny anentanana indrindra ireo mpianatra marefo eny anivon'ny EPP ny mahakasika ny fahasalaman'ny nify sy ny ady vava.